Safalim avy eo amin'ny association Liberté 32 mpanentana ny tetikasa Demnet eto Antananarivo. Ireo hetsika nataonay tao anatin'ity tetikasa ity moa zany dia fanentanana ny tanora eny anivon'ny université zany, fampahafantarana azy ireo ny lanjan'ny fifidianana, fa indrindra ihany koa hoe anentana azy ireo tonga rehefa tonga ny fifidianana ary andray an'ity fifidianana ity ho fanararoatra ahafahana manova ny fiainantsika ho amin'ny tsaratsara kokoa. Université maro no nanaovana ny hetsika ity teto Antananarivo. Ao anatin'izany ny fampahafantarana azy ireo ny cycle électoral inavy ireo mpisehatra mandray anjara amin'izany fifidianana izany ary fanentanana azy ireo koa ho tonga rehefa tonga ny fifidianana tsy amin'ny filohan'ny repoblika ihany fa amin'ny fifidianana rehetra izay misy sy andraisan'ny olom-pirenena anjara mivantana. Isafidy ny andray anjara mavitrika atao anatin'ity tetikasa Demnet ity izahay satria mahatsapa fa zava-dehibe loatra ny fandraisan'ny olom-pirenena tsirairay an-tanana ny fiainan'ny firenena, fa indrindra ihany koa hoe misafidy izay olona eritreretiny ahafahany mamaha ny olana amin'ny andavanandro. Miompana kokoa tany amin'ny tanora moa ity hetsika ity satria fantatsika tsara fa ny tanora ny maro anisa eto Madagasikara ary ny atsasaky ny mpifidy ao anatin'ny fifidianana dia tanora latsaky ny 30 taona avokoa. Tao anatin'ny hetsika ity ihany koa dia nametanana ireo tanora izay sambany voahiditra eo amin'ny lafin'ny fifidianana izany na le antsointsika hoe primo votant. Ireo tanora ireo indray zany no manentana namana, mpiara-mianatra, mpiara-miasa ny manodidina azy andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana, satria ny fifidianana dia fanararoatra lehibe anankiray ho iaty eo ahafahana manova ny tantaran'ny firenena, satria ny fandraisantsika anjara amin'ireo fifidianana isan'ambaratongany dia afaka hanovantsika ny tantaran'ny firenena, hanovantsika izay tsy mety misy na tsy rariny iainantsika amin'ny andavanandro, satria aza adino fa ireo olona fiditsika ireo ihany avy eo no manome tamberana andraikitra aty amintsika olom-pirenena mpifidy, fa indrindra ihany koa ireo olom-pirenena ireo zany izay sokajiny olona ny fiditsika no mandray ny fanapahan-kevitra eo amin'ny toerantsika mandritra ny fehim-piasana. Nafinaritra ny fanentanana teny anivon'ireny université ireny nahafantarana hevitra maro, hevitry ny tanora maro mahakasika ny fifidianana, fa nakala-hevitra ihany koa hoe fa manina ny fidy na tsy andeha fidy. Tao moa ireo ny teny hoe efa misy hoe izay eo ihany eo, tao kosa ny teny hoe fa aleo an'izany tontolo ny fifidianana izany ny tanora ka aleo sehatra hafa indray no iseharana. Izay dia nanentana sy nandresy lahatra amin'ireo tanora ireo hoe ny fifidianana no ahafahantsika manavitra Madagasikara amin'izao zava-misy iainantsika ankehitriny izao. Tao anatin'ireo fanentanana teny amin'ny université moa zany no namelabelaran'ireo tanora hoe inavy ny antony tsy andehanana ny fidy na tsy maharesy lahatra azy mihitsy amin'izany hoe politika na fiainam-pirenena izany. Dia niezaka izahay nanazava, nanentana, nampahafantatra ihany koa satria mbola maro ny information izay hoe mbola tsy tafapita teny amin'izy ireo hoe ao anatin'ity demokrasia ifaharombonana ity dia isika olom-pirenena ny tompony safidy, isika ny tompo fahefana ary amin'ny alalan'ny fifidianana no ahafahantsika maneho an'izay safiditsika izay ary mametraka hoe isika marina no masy mandidy eto amin'ny firenena. Na ela na haingana dia tsy maintsy roso amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika isika rehetra. Ao anatin'izany zany no anentanana antsika olom-pirenena anara-baovao tsy tapaka mahakasika ny fifidianana sy ahafahantsika ihany koa maharaka ireo hoe fiovana eny an-dalana eny mahakasika an'izay fifidianana filohan'ny repoblika izay.